SF Radio. Fitiavatena. Tantara ny soratan'ny Rahary. Mpilalao ny tantara. Raha maro no lalaoviny. Voangy. Raha feno kosa no Fety. raha velo no Ralala. isandana indray any Kristiany. ary fetra no Toky. teo amin'ny lafin'ny teknika aina rasolo farimanana. SF Radio. Efa mahatsiaro ianao. Ary efa mba nanao ahoana ny fianao izao e? Mbola tena reraka mihitsy aho. Mba omeo kely an'ilay fanafody vao nomeny dokotera farany iny ny azafady. Ay. Ty ary. Misaotra. Vazahoara Mary. Ahoana? Misy resaka mba saika resahako aminao azafady. Resaka inona izany raha fena? Tsy aleo ve aloha izaho hividy an'ity fanafody ity e? Sa tena resaka maika be mihitsy izy izany? Ny amin'izao fahasahiranana mahazo antsika izao no tiako resahana aminao. Mbola misy avy ny tahirintsika ao? Efa kely sisa. Vola hividianana fanafody anao indray mandeha angamba? Ka eo indrindra anie no tiako resahana aminao e. Ay. Eny ary, ka ento ny resaka ao. Nefa aza atao lava loatra fa hainao angeo aho mbola tena reraka be e. Eny re. Asa hoa fa nieritreritra hoe nahoana mora amidy ty trano ipetrahantsika ty e. Maninona tsara raha feno? Amidy hoe ty trano ipetrahantsika ty? Ie. Fa nahoana? Dia aiza tsika no hipetraka? Ka tsy hitako tsony an'izy hevitra e. Na vola hividanana fanafody aza tsy misy. Zaho efa tsy afaka miasa tsony. Dia midina any ambanivohitra isika rehefa lafo ny trano. Dia rehefa salama ary dia miakatra aty indray e. Aleo izay natao. Izany aza raha feno. Trano ve dia ho amidy e? Dia mba ahoana ny fianarana fetraka? Raha ny amin'ny fetra indray mba miangavy andravao anabaviko mba handray azy hipetraka aty aloha mandra-pavita ny fianarany. Ny fiainana misy izao efa tena sarotra mihitsy raha feno e. Tsy hanahirana ihany ve ny hametraka amin'ny fetrany aminy e? Ka ny trano fotsiny eny mba hiangaviana azy e. Fa ny sakafony sy momba ny fianarany dia isika no miantoka azy. Izay no aloha atao e. Eny e. Mety any aloha izany raha manaiky raha matory avao a. Sady tsy ho ela koa anie dia ho vita ny fianarana fetra e. Izay mihitsy. Manaiky an'izany ray izy raha mary eo. Eny ary re. Rehefa izay ve ny hitanao fa mety inona tsony moa no azoko atao? Malahelo ihany ny foka nefa mbola ambony ny aina e. Fa efa nahita olona hividy azy anga ianao? Efa ela ihany izay no nanipiresaka tamiko momba azy io ingara velo atao faratra e. Saingy mbola nilaviko satria nahoana moa no amidiko amin'ny tsinotsinona ny tranoko e. Efa tsy fidiny izao fikasana hivarotra azy izao e. Marary ihany foana efa tsy maintsy raha mbola te ho sitrany e. Dia amidy amin'ny ngaravelo izany ny trano? Ka ekaroka an'iza hividy azy indray anefa sika hoy ianao e. Ary maninona mora mba miresaka amin'ny fetra ihany sika amin'izao fanapahan-kevitra izao e. Efa mba lehilahy lehibe ihany mantsy izy iny ka tsara raha mba sika telo mianaka miara-midinika momba an'izany. Sa ahoana hozy ianao e? Tsy maninona ka. Marary amarina. Fa ahoana nga? Tsy ahoana ka. Fa aleo aloha izaho ary hijery amin'ny fetra e. Mety efa ao angamba ny izy a. Eny ary e. Ka nanao ahoana ny dianao tany ry fetra? Tena kivy ary ny eny a.
Lasa tsy manana daholo izay andedavako rehetra, na namana na fianakaviana. Zange efa nilaza taminao e. Ny olona tsy hanome anao eo izany mihitsy. Efa tonga tany amin'ny mpampanjanam-bola mihitsy ange ahy. Nefa mifempotoana merinana amin'ny volany ataony akaikely. Ny zana-bola ilay nefa be da be. Dia ahoana izany? Ngamba tsy maintsy efa raha fivarotana an'ity trano ity raha izao mitoy ka. Nefa tena malahelo mihitsy ny anaka. Tanàna tena tsy foko mihitsy ity. Ka izy ary niveriny fa tsy malahelo an'izany e. Na dada aza hitako malahelo be ery laza tamiko an'izany nefa atao ahoana moa e. Ty trano ty angery fetra mba zavatra nohariana mivady voalohany indrindra e. Nefa dia tsy maintsy ho amidy izany e. Ka atao ahoana e. Efa mba hankaroka iantsika fa tsy nahita izay azo atao. Mbola hanana ihany isika ny ariana raha sitrapon'Andriamanitra e. Fa raha fivarotana an'ity ve ny azahoana vola amonjena ny dada maninona moa? Zay aloha e. Dia efa andresaka tamin'ny Garafelo izany nareo? Fa tena vonina marina tokoa ve izy vidy an'ity trano ity? Ka efa ela mihitsy aneo n'izy no nanipresaka tamin'indrainao momba n'ity tanana ity e. Fony mbola nindrainao tsy narary. Ka mino fa mbola tsy niova hevitra izy. Ay, ka mandehana ary ne miantso azy aho e. Dia tena ao amidy tokoa izany ty tranontsika ity fetra. Nefa ny ao tena tanàna mahafinaritra mihitsy e. Sady Tsy neninen koa. Ny aina aloha any ambony indrindra. fa ngaha ianao tsy mba malahelo fetra. Fa nahoana tsy alahelo e. Sa tokony hitomany aloha vo ilaza amin'ny eny hoe malahelo ah. Sady lehilahy koa ny teny e. Tsy misy boka heritaona izany. SF Radio. Tonga ary izao mivady araka ny antsonareo a. Ka ahoana sy ahoana ny dinika ho ataontsika? Tsy mikasika an'ity trano ity ve izao no anton'izao e? Izany tokoa ry Garafelo. Tapa-kevitra ny vady trano ity trano ity ihany izay no ny fahasahiranana. Marina izany. Hitanao moa izao tsy fahasalamana izao tompoko. Efa mambolana maromaro any izay. Tsy misy tsony hatramin'ny tahiry. Ka izay nanapa-kevitra na hivarotra azy ity. Tena tsy fohy amidy mihitsy ireny trano tahirinay tompoko. Saingy ao dia ao tokoa ilay teny hoe ny tsy fisiana mazaka maniraka dia varotra ny fananana. Ka raha ho lasanao moa izy ity dia efa anjaranao izany ka ho tsofin-drano e. Tena ho azoko mora ihany izy izany. Atao efa maika ny alafo mahaveriny fitiriko azo mivady izany. Sa mety ho tapa-kevitra ny vidy azy indray ianao? Toa tsy ahita teny manko zato ianao koa. Ohatra tena hovidiako mihitsy ka. Saingy eo amin'izay ho vidiny no mahalasy eritreritra kely ato e. Ravelo, rehefa mifanaraka resika dia izay ny tsara e. Ka ohatriny ary nivarotanareo azy e. Dia aza atao lafo loatra sao dia tsy ho tratra ny vola keliko a. Eo amin'ny 10 tapitrisa eo izao no nieritreretana hivarotana azy aminao ry Garafelo. Ohatriny hoe Rafelo? 10 tapitrisako. Ay, tsy amidinareo izy ity fa akanareo fanahy fotsiny ko. Marina. Ahoana tsara hoe ry Garafelo? Izany asa nge tena tsy vidina trano mihitsy raha amin'izao fotoana izao fa noho ny fahasahirana anay sy ny aretina no andefasana azy toy izany e. Mora be izany. Dia aleo omenanao fa ianao nefa mba nandefa resaka momba azy ity. Tena lafo izany izy mivady e. Tsy tratra ny volako mihitsy e. Ka lehibe an'ity trano ity e. Sady mbola misy rihana koa. Na izany azy e. Alatsofy tsy ho zakako mihitsy izany e. Ka alatsaka ohatriny na rozy ianao e. Ataovy 10 tapitrisa dia alohako ny vola raha vao vita ny taratasitsika. Ravelo, sao dia tafahoatra ny mety loatra ny vidy mivarotra ataonao izany e. Aleo ary mba ho 10 tapitrisa e. Efa tena omenanao mihitsy ianao izany e. Hay, tena efa tsy vidy mihitsy ianao izany ny Garafelo e. Tsy vidin'ny trano intsony izany e. Ely izany fa piko 10 alina le lazaiko teo e. Andray. Mety monareo dia atao ny taratasy. Tsy mety indray tao
foana fa isarakitsika. Aleo ary fa efa ampidinika kely izay mivady. Raha ho pitso raha pitso re omenanao eo ihany no mivaliny. Tsy maninona ka. Izay fa ilosako arahalonareo e. Eny ary re tompoko. Tena manararaotra mihitsy le rangahy iny raha matoa. Dia alefa amin'izay vidiny lazainy ve izany ny tranontsika? Sarera feno raha tsy omena azy anefa dia iza indray ny vidy azy? Mbola hitady olona hafa indray ve? Mety ho ela nefa vao ahita e. Ny aretinao azy te efa tsy misy fiovana mihitsy. Tsy maintsy mividy fanafody. Arono e. Somba mahita na afantatra olona hafa hividy azy ary fetra raha matoa. Tsy tokony mba anontany izay efa mivehtsika e. Ka efa niresaka taminy aneo azy izahay e. Fa izay tapa-kevitrareo dia tsy maninona ozy izy. Tsy hitanao malahelo ve anefa aloha izy e. Ka nahoana moa izy ny tsy alahelo e. Fa ambonin'izany rehetra izany hono ny fahasalamana. Izay aloha e. Dia asa malahelo koa fa mbola eto ny izy hanavitra ny fiainantsika e. Izany re ny teniny raha feno eny e, tena enjana le tsy fahasalamanako. Azoko ihany tia ny tranony raha feno. Elo ny tsiriritako azy. Tena lehibe mihitsy ny tanànako amin'izao ka. Dia aleo koa aloha ao aminy fa toa mitady ao izy ko. Ringara feno Mandroso ianao ringara velo mbola misy ilanao indray ngara feno ny momba an'le ambom-bolany aminao no tiako anontaniana raha velo matahotra nga ianao hoe tsy meko ny volanareo e. Ny betsaka azy efa nalohako ka izay vola kely ambiny iny ve dia atahorana tsy ho voalohako e. Izany mantsy fa raha pitso no ialana eto amin'ity tanàna ity. Ka sao anahirana anao indray ny anaty azy any ambanivohitra any. Inona koa izany eo, tsy fahadokisana mihitsy rangany tianao lazaina. Mitonilo ianao e. Fitsonjovako ny fahasahirananao no tenenako an'izany e. Ka na tsy meko tsony aza moa iny, ny taratasy angany tsy efa vita e. Fa iny zato tabatabanareo zato ringara velo. Mba ataovy moramora reny rezako fa fantatro tsara fa olona tsy salama nge io resahanao io e. Mangina ianao raha matotia, ny vadinao ihany mahatonga hiaka eo. Mengavy ianao re tompoko lamba tsy hitabataba amin'ny vadiko tsy salama ato e. Tena mengavy re. Aoka izay raha matoa. Mangina e, tamin'ny fahatokisana no varotantsika ny trano taminy. Fa raha izao no fantany fa mety dia tsy maninona fa angina isika. Mba ahoana ny fiheveranao fahasahiranana eto raha sanatria ka maninona eto io Inona moa no hidirako amin'izany e. Ny tokony ataonareo dia ny miala aingana eto amin'ny tranoko. Eny e, pitsy ihany izay dia tsy ho hitanao eto tsony. Na izao dia n'izao aza moa, inona ny manakana anareo tsy handeka? Ka ny fotoamana ny entanay re tompoko. Io no mbola manakana ny dianay. Oka re raha matoa, ampy izay. Raha vao tonga eo fetra dia miaro isika. Izay mihitsy. Enona dia misasak'alina izay no vao tonga any ambanivohitra. Tsy mampaninona izany. Izay mihitsy e, mialanareo. Manako taba ny saiko fotsiny ny fahitana anareo eto. Ka reraka. SF Radio. Toy ny manonofy anaka hoe dia tsy ho antsika tsy mandrakizay letra amin'ny sahirana sy natamana hatry ny ela. Ndrisy mantsy tsy mety ho adiniko na dia efa ela ihany aza nahatongavantsika taty. Tsy io indray ny eny ajanony ihany aloha izany sao dia manaitra ny dady. Izy aza mba nahazo tory tsara. Milamindamina ery aty ambanivohitra. Tsy mba be tabatapaka mba mahazo tory tsara foana izy. Hafa iandry ny eny aty ambanivohitra. Rivotra madio,
Mifandriam-pahalemana tsy misy ahina. Mahafinaritra e. Oka aloha dia tokotany mety mihitsy n'izay ka. Sady raha pitsy koa mbola andeha hividy ny fanafody indrainao. Izay vao mandeha miakatra manohy fianaranao indray. Fa zaho ary neny Ahoana indray fetra ina ihany no lazainao e. Zaza taitaitra aloha ianao e. Fa ahoana e? Tsy mbola misy fantatrao akory izay lazaiko dia efa mitebiteby ambony ihany. Alaminy saina ary neny ka lazao ary re. Dia azo mena tsiny fa efa tsy fantatra tsony an'izay ho ataoko e. Zaho e. Misy asa efa hitako any. Dia raha vao vita ny fianarako tonga dia mandray an'io asa io Zany very fetra. Ary tsara kosa zany fa ny fianaranao moa ve tsy efa namana efa vita e? Eny zany mihitsy. Ka alaminy tsara amin'izay ny sainao fa efa miasa solon'ny dada. Asa matahotra nareo fa tsy maintsy ezaka anangona. Dia mifaniriko dia ahoana ka fa inona no mampiomehy anao e? Ny faniriko dia nananantsika trano tsara sy lehibe lavitra noho ilay trano namiditsika iny. Faly ve neny? Tena faly mihitsy ary fetra kely koa. Mangataka mafy amin'Andriamanitra sika mba ho tanteraka izany fikasanao izany Saingy izao tsy maintsy atao aloha izay ahasitrana tsara ny dada. Izay tsika vao mandinika any amin'izany. Sa ahoana? Tena misaotra an'Andriamanitra fa nomeny zanaka edy ohatranao ry fetra. Misaotra anaka. Ary ohatran'ny efa mifoha tady sa aleto koa aloha hijery sy hanome fanafody azy ary e. Isika mianaka koa tao varian-dresaka tato dia tsy mahita an'izay tokony atao akory. Fetra! Avy ange ianao e? Fa misy inona ary nena? Aingana ianao e! Aingana! Manino tady? Jereo ange fa ohatran'ny hafahafa amin'ny fijeriko azy izany sady ho nitsapaiko ny tanana sy ny tongo fa ohatran'ny mangatsiaka be sa ahoana fijerinao azy. Mangatsiaka ahoana? Andao aingana aloha ka na dokotera izy ka. Ndao. Dia aingana ry ianao ry fetra. Izay ale lasa aloha tsy ela. Terezay Andriamanitra fonjere mivadiko e. Maninona re izy? Dia ho sanatria ve ka faty ianao raha velo tena sovy. Ohatra manonofo izany inona re ny ataoko hoe iantsolona ve? Aiza kory ianao ry fetra mbola tsy tonga ihany Saingam-bisyka. Ahoana izy izany? Io re izy anako. Trandrako tao trony ilay dokotera e. Nisy ny olona anakasy tao hoe hijery marary koa ahoana izany? Ny vadiny hitako tao. Andriamanitra. Efa nanafatra azy fa hiverina hono izy rehefa kelikely. Tsy haiko hoe ohatran'ny maty izy ry neny tena nilosan'ny dada tokoa ty. Tsy narety Andray re raha feno. Tena lazanao misy okizay ry neny okizay efa maty izy. Izay ny anjarany. Fa aleo aloha andeha hampandeha fianakaviana fa dinao miandro eo ihany izay. Manao na le tsy ry sando fijery ny lahy mibika ny nanamboarako an'ity trano ity. Tena tsara Ie, tena tsara mihitsy nanaovan'ny papa azy Zany ohatrinna marina moa fy diana ny papa azy ity e. Azoko mora izy ity letsy Ay kosa. noho ny tsy fahatokisany ihany efa dia mbola tsy nomeko kokoa ny ambom-bolany tavela taty amiko. Ahoana hoe ry papa? Zany Fa ohatrina ny ambom-bolany tany aminao? mbola misy 5 alina letsy nga tsy tena voako Za ve ry papa dia mbola iomezana ihany azy. Fisolokiana fotsiny tsotro izao zany. aza mba miana kendreo letsy raha mahay alahy dia mba manaova ohatr' izany miasa letsy ny saina vao mahavita an'izay Mampalahelo papa zany toetsy anao zany ka. Tao tsy fidiny any zareo nge mivarotra n'ity trano ity fa noho tsy fahasalamana ngara fiano dia hoterina midiny ihany izany aza moa tsy nanery azy ange ahy sitrapony azy. Sitrapony ny fahasairana zany ry papa. Mety ho tamin'ny alahelo tokoa nga ka asa raha dinihana mantsy dia tena alahelo mihitsy nyity trano ity. Mangina eo alahy. Hitako.
fa mandana milaza amin'ny fianakaviana sy ireo tapaka sy namana rehetra fa ahoana ry papa fa misy inona tsy efa nilazaiko an'la ve fa hanao arôza azy tsika sady tranitsy napoziko azy ty a tsy maintsy hanao zay tratrako mihitsy hanomezana fahafahapohan'izay olona tonga hiara-mifaly amintsika eto letsy so mba tsy mety zany raha manana vola mpifalifaliana olona ihany very papa tsy aleo mba homena ihany ny ambombola ngara fiano Viva 98 tena manome fanafitoinana mihitsy angela zany tsy izany papa fa mba ty ampieritreritra anao any tena marina tsy alany tokony hanoro aho amin'izay tokony ataoko ity akombony ny vavany lahy eny are tsy tentsony azaniko inona mo fampiampisainana kosa angamizay ary tsy fera ve ty tamty izy tokoa io anao inona ty indray ary sa hitaky an'le ambombola hatramin'izay tsy tongako zao vao mitonatonana ty andraso aloha tonga izy ty hito dia lazay fa nemy papa akotsy nareo tompoko salama merci manahoana lesy aro aizy lahy lany sady anga mividy trano ka tonga hiady amiko amin'le ambombola kely aty moramora ry papa tsy mbola laza ny andondehany kory izy dia eo ianao niteniteny eo efa fantatro le tsy na dia mbola tsy niteny azy izy lazao angy anary fa mainka mbola betsaka ny zavatra ho karakarainay amin'ny fitokanana an'ity trano ity eny to tsy hitaky an'iny voly mihitsy natongava korongara velo raha tsy hitaky an'iny dia inona ny tokony nalehan'ny lahy ty toe-javatra mampalahelo ny saika ankaviako anareo to nefa moa soa ihany fa mbola tsy niteny fantatro amin'izao fitenanao zao mantsy fa tsy anaiky ny fiankaviako nareo ka leo ary angatadalana iveriny veloma tompoko veloma lahy andrasiko elo ry fetra tsy papa no resaka amin'se fa izao ihany fa azafady kely anke vetivety so dia nahirana andray sery zany dia filasantsika fa hokijanona mba miangavy any sery lazao zay atondeha an'se eny e saky laza aminareo ao hoe anino maty dada ahoana hoe ry fetra maty hoe ny dada an'se losany marina tena mampalahelo maty izy ry sandy ary saika mba nga fiaraty aminareo zao diako zao nefa moa mafy loatra ny teny ngara velo ka voaka ihany ijanony laha ny tamin'ny fitsaboana azy mantsy ny vola ka naniakana fiara hitondrana andrasa anao sa tsy misy fetra tsy mitovy-hevitra ny papa kosa andraso fa hitondra fiara ho any tsy dia tsy mihitsy ry sandy voaka ijanony nareo tonga voalohany tatao-tsaiko hoe manana fiara ka tsy nisalasala efa moreny zavan'izeo ka mahasadaikatra ihany anaiky ny teny sery zany misaotra ny sy andraso sery sy lasy fetra fa tsy nanaiky tsony ny anapiko azy izy marina ihany ny azy fa mafy loatra koa alongeny nataon'ny papa tampony ireny marina mahafinaritra mihitsy aty ambany vohatra tiriny eny tsaroko miova ndrivotra ianaka isaky ny tonga aty ary ngamba tsy hitanao anankireto filipina sy famboleko reto fa ihany ny aty mahazoto mikarakara aloha ianao reo nga iroborobо fotsiny ohatran'izao raha tsy nisy anao mikarakara ka marina mihitsy ny zany ka saingy tsy vitako rerykory raha tsy misy mpikarama miasa ny tany sy mamboly fikarakarana fotsiny ny faly mihitsy aho mahitanao mbola matanjaka sy mavitrikery amin'ny fanomezana sakafo ny biby fiompoko ianao ty kory fetra dia efa mahita olona zay niry iza moa no atenaiko io no izany dia tsy maintsy manatanja-tena marina ny tenao ry neny za isan-kerinandro fomba tonga aty ny asa tsy azo ajanona fa ino antoko ny fiainantsika mianaka mieritreritra ary aho hoe ahoana anaka lazao hoe menoko mihevitra ny vidy tany na tranany andray mivoatra indray ny ahy efa mba nahangona kely ihany mantsy ahako ohatran'ireny nampisaintsika ireny marina ve anaka izany dray tena faly mihitsy ny amin'izany hevitra izany tena sambatra manana zanaka endrika raha mba teo mantsy raha inao asa fotsiny aramba n'izay ho afaly io ndray ny ka marina re zandro efa eto asolany aza matahotra ianao namela zanaka andimby ny anarana izy noho izany dia vonina ary tsy hamelanao ahandrana hijaly azoneny zany matiky ahy ianao eny fantatro anie mifahendrenao ka matoky anao
dia aiza hoaiza moa izany ianao no mikasa nividy an'izany tany izany? Ngamba eno eny amin'ilay misy antsika taloha iny any e. Toerana tsy foko mantsiny eny, sady mahafinaritra ny any sa tsy azo azony eny? Tena tsara mihitsy eny ka. Raha tsy izany fa izay serahinao hanao trano teny e. Saingy to mampahatsiarotsiaro ny fahiny eny. Asanao rifetra, ataovy re izay mahafaly ianao. Tsy mahafaly arery fa ny mahafaly antsika mianaka ka. Ary tsy dia hoe manakaiky ny tranondry aravelona ilay izy e. Eny amin'ny manodididina eny fotsiny fantatro fa manakaiky anazy ny sotiany eny sa tsy izany? Ay ve, eny ary re, izay tianao dia isitrako e. Any? SF Radio. Tena nahafa-po mihitsy ny fahatsaranyity trano ity le tsy ry sandy Zany a? Mariny e. Sady raha mijeriko amin'ny papa zao dia tena hipoko ny hafaliana tokoa. Mihitsika. Saingy anoany zao dia raha mba ao an-tsainao mantsy a. Anoany maninony? Maninona ny sotoizany lahy? Aoka ihany fa sao dia mampifamaly antsika mianaka eo ndraika. Fantatro angeny tiany lahy olazainy e. Noho izany akombony ny vava. Zay mihitsy no tsy nolazako azoko. Tsy hainao izay ampalahirana koa ary papa. Ianao no ampiasainy e. Avelao any zany fa zao letsy e. Ahoana indray ry papa? Araka ny voalazako an'la teo dia afa-po tanteraka amin'ny atsara ny trano Saingy ahoana e? Nahoana ianao no misento ohatr'izany? Asa ho aletsy fa toa ny tsy mahita tory tsara mihitsy izakalina. Hatramin'izay ny findrana tato izay dia toa ohatra manonofo ratsy izany foana. Manonofo ratsy ahoana ry papa? Manonofo mahita ndrafeniny mipetraka eo tokony ambaravarana. Ary toa hitako mitomany sy mamafa ranomaso izy matetika. Inona ny tika an'izany zao raha ohatra hoe nieritreritry papa? Hafahafa anie izany e? Tena izany mihitsy e. Hafahafa araka ny teniny lahy. Dia ho nanana alahelo amin'ity trano ity tokoa ve ilay rangahy iny e? Na dia tsy hainko ny lazany alahelo azy izy dia tsapaka aina aloha tsy fahafoizana an'ity trano ity e. Saingy voatery ny tsy fisiana sy ny fasahirarana izy ka novahatra tsy fidiny. Aza be resaka eo letsy e. Se nofokoa ve moa ka ninony e. Na hipetraka izany eo azy izy mo ahonakory. Efa haly ety ny trano. Izy koa efa maty fa mba resaka fotsiny eny e. Ianao ihany angery papa no namongotra izany resaka izany eo e. Jereto ianao fa ohatra ny valo aly kery. Avelao tokoa aloha izany resaka samany fa oka aloha atorokelika. Doreratreraka izany. Ny andro efa alina raha teo. Mandeha ny arany e. Za koa mba handeha hamonjy fandriana fa tsy tena mampanahy mihitsy moa an'ity trano tika. Asa, inona no antony nefa? Za koa ary izany toa ohatra ny tsy hahita torika. Dia n'olona resaka papa teo ve? Fa inona ny tianao atao lahy ty antranoko aty raha feno? Tsy any lahy tsony angety e. Tsy any lahy fa efa nividiko tamin'ny lahy. Mandany lahy mandeha any. Mandehana ho ahy. Papa! Ale! Papa! Fa maninona ianao? Fa misy inona? Nofo ratsy indray aletsy ry izany dia. Nofo ratsy ahoana e? Ahoana indray izany? Nofoko tafiditra tato an-trano andra feno. Hitako nitomany indray izy. Mailomailo ianao ry papa fa tena mampanahy izany nofonao izany e. Ka inona ny tokony atao ka aloha lehilahy? Izaho aloha ny eo amin'ny toeranao ry papa dia mandeha mifona sy manatitra ny volany sisa. Marina e. Zavatra efa ela veletsy izany sady izy koa nefa maty. Aiza tsony no ahitana an'izany e. Sa mahiratra maty amin'lahy? Ianao indray ve ry papa natora amin'izany a? Za indray ve ny tokony hampianatra anao hoe atero any amin'ny vady aman-jana ny vola ambony. Dia any koa nge mba mifony ianao fa ianao kotsy. Tsy hanao an'izany alesy. Manomboka izao dia tsy hijanona ny andoro fingotra sy fatibolo aho. Aiza ny tsy haly eto iny. Asanao ihany io ka. Mba torohevitra fotsiny ahy ino mantsy. Fa hono aletsy. Raha andeha hanao an'izany any aminy avy aletsy. 90 Zo atao fimezana fotsiny e. Sady le fetrazana an'iny koa angeletsy ka efa mba mientinentiny ery e. Tsy hanao an'izany izy papa fa diso eritreritra ianao a. Zaza mba mahatsiaro latsaka ambany mihitsy rehefa mijery amin'ny fahendren'ny fetra fa lazaiko anao izany. Saingy mba manana asa tsaratsara fotsiny dia efa inona ery.
adaly lahy raha manaiko ambanin'iny mariny tsy aledoikanao hoe tary-papa fa andeha atorika olo ty telo zany lahy reto avy andraso fa nateraka fingotra sy fadibola eo ianao. Na za koa asa toa matahotra ihany aiza moa nahitako fingotra amin'izao andro alina zao. No vola aloha na maka kely amin'ity voloko ty sa dia tsy maninona. Aleo aloha hidaboka kely fa tena mbola hoela nge vao arena ny andro. Ary izy ny olona nandalo teo andalatsara iny. Tsy papa iny ka fa izy tsy voakatoko koa moa varavara ny lala tsara ka adinoko any ka tazako tsara le olona nandalo teo. Andrasa aloha ao amin'ny papa hijery azy ka izy ary izy sa tsy izy. to misy mandeha zany any andalatsara zany tena olona mihitsy zany sa isandy. Ary avy taiza papa teo sa iza le olona nandalo teo? Avy aiza ahoana letsy ary olona iza? Nisy olona niditra teo tazako tsara satria tsy voahetiko ny varavarana makao ny lala tsara. Nijiry koa ny niko tsy mivonoana mihitsy. Sy mbola niala teto ambony fandriana sady tsy nisy olona niditra tato. Dia iza ary iny tena olona mihitsy nitazako teo papa. Aleo jereko daholo ny efitra rehetra any. Tena manangatra mihitsy le raha feno iny ka mino an'izany mihitsy tena tsisy ninona atao tranato ka so mba nanonofo kosa relahy. Vao niala tato aminao ngery papa dia nitaboka teo am-pandriana tsy mbola natory akory ka nahoana nolazaina hoe manonofy. Tsy nofy zao ry papa. Kasi maninona ary mianaka fa ahoana koa aza nge mba matahotra toy izao foana kosa ve zany nataontsika isan'andro. androany mandraparaina ny andro ihany ka. SF Radio. Toa tsy misy fiara mandalo mihitsy ary nefa ela ankiny sy roko teto izay tsy mbola misy mandalo foana ary fiaran'iza koa ty tamin'ny manatony ty ary toy isandy izy mihitsy ty fa ho aiza ary tsy lazalaza an'izao diako izao amin'ny papa mihitsy aloha za rehefa nvandeha tsokotsoka aty mba anatitra amin'ny volany lava amin'ny papa ihany aty marina. Tena ise mihitsy dia daviko ry fetra sika mbola antan'ny olona mihitsy aza fa soa ihany fa nahita an'se aika natoraky ny kisendrasendra ka mivaka hita ihany tsika. Manahoana aloha se? Manao se fa ina ny tadiavanseanay fa misy iny? Tsy dia misy ninona loatra fa reko tamin'ny papa fa hoe mbola misy volanareo tsy voalohany no taty aminay ka anatitra an'izay natondeko aty aminareo. Ay ve misaotra an'se ary nefa moa vola efa nafona iny ka mialatsiny fa tsy afaka andray azy tsony. Mamiangavy ry se raisy fa ny tsy fandraisany se azy nge dia midika fankalana tsy fahavalony se ary fetra aoka mba ho tony pirahalatsika roa lahy. Tsy manana lahelo amin'ny se mihitsy izay ka saingy tsy andray any mihitsy ahy mialatsiny tsy afaka ny andray mihitsy ary sandy efa nahineny koa aza inoko fa mitovy hevitra amiko. Anakanana tsy anatitra nyity volo tena amin'ny reniny se sato hoe zany teny se zany sa azony se atao miona aminy nefa mino aho fa mitovy hevitra amiko koa izy inona nefa ny antony fetra satria efa maty ny tena tompony tsy le fanaraka tamin'indray se. Tena malahelo mafy raha hitondra azy ty verina indray nge ka atao ahoany izay fa nampahakevitra ay. Eny ary fetra aleo ary ahiverina oadray ary andeha akatra ngasy. Andeha akatra tokoa izany resako fiareto. Andao hiaraka amiko ary nahoana ary seno ny tena mihafahafa toy izao. Tsy hoe mihafahafa fa efa vonona andeha amin'ny fitateram-bahoaka ka raha tena tsy mandray ho fahavalo tokoa se dia miakarary se andao hiaraka amiko
Sady mbola misy resaka tiaka atao amin'ny sekoany e. Misaotra ry Sandy. Lazao ary Sandy resaka tiany sy atao amiko izany. Azao ary tsy salama hoa papa aho ka mieritreritra hoe sao dia mba tsy tsara trodrano ary ny nazahoan'ny papan'io taminareo. Tsy anjarako ny manao an'izany. Izy dada angeno nifampivoatra ka tsy fantatro loatra ny amin'izay ry Sandy. Dada nefa iny efa maty, tsy tanontaniana intsony. Marina izany nefa raha mba aminareo mianaka kosa angamba no angatany tsodrano mety kosa izany e. Tsy anaika an'izany ve nareo mianaka? Nahoana moa izay tsy anaika e. Saingy amiko dia tsaratsara kokoa ny tsodrano azo avy amin'ny tena tompon'ny varotra azy. Na izany aza ry fetra. Izaho angeno mangataka izany tsodrano izany satria izaho ihany nandova an'io e, fa tsy papa akory. Tsy maninona ary fa hoentiko any amin'ny eny ny fangatahany se. Misaotra se a. Dia rovina mba hitako an'se. Mba handrenesako ny valiny mantsy. Tena zava-dehibe amiko angeny andrehan'izany amin'ireny se. Rapitso aza tsy maninona. Hoay, eo aho zany. Ay. Bary indresaka koa tsika dia saika lasa lavitra indray. Marina tokoa izany. Aiza ho aiza? Eto. Eto? Ay. Dia eto koa andrasana rapitso. Iny ary. Misaotra betsaka ry se a. Tsy saorana ry se a. Zaza no tokony hisaotra ny se. SF Radio. Efa mba nanana ahoana ianao izay ry papa? Mbola marary mahafiala etsy ny lohako. Ay. Efa mabetsaka iaina nefa nge izay efa nafodina sy ny dokotera amin'ny fitiany izay. Mahagaga raha mbola tsy misy fiovana mihitsy a. Ka na dia ny fitaitainana amin'ny nofo ratsy isan'andro ireny aza ve dia heveriny se fa ampilamina ny saiko e. Ahoana ary papa? Ahoana letsy? Eritreritra mba tonga tan-tsaiko ihany izy ity a. Hevitra tonga ao an-tsaina momba n'inona e? Hoe nahoana raha andao amidy ity trano ity? Inona hoe tilazainy lahy? Amidy hoe ny trano? Eno a. Satria nahoana? Raha trano tsara tarehy tsy mitondra fahasalamana vetry papa tsy aleo amidy a. Elahy very Sandy adala. Aiza indray elahy no ahita trano azo mora ohatry ity? Ka izay azo mora izay indrindra angeny no tokony hivarotana azy e. Mety misy ala helin'olona mivarotra azy izy ity no tsy misy tsodrano-draha teo koa. Tsy amidiko letsy ny tranoko a. Avy alao iseho izay iseho. Aleo hiara-devina amiko ny tranoko. Raha sanatrika tonga tokoa nge izany zava-toza lazainao izany papa ka izany no sahirana sy hijaly e. Tsy izao ihany ve? Tsy izany hijaly. Ny trano ve moa tohinao tokoa no zazanako. Okizay aloha letsy. Marary amafy ny lohaka. Oka aloha atory. Mahatory ary aloha ianao fa za koa mbola mahakasety kila tsy anjara tsara tsy. Misy marina ihany ny tenin'ny Sandy nefa tsy ho tantiky ny hijery ny tranoko lasa n'olo-kafo izany. Trano efa nandaniako ny rondohako ny nanavozana azy. Oka ho an'izany eritreritro izany. Aleo akipy ny maso dia matory aloha. Indray marina. Indray le lehilahy lehibe fa mandalo a. Olona variana mamaky gazety ka tsy tazako tsara ny endriny. Tena lasanako amin'ny papa ny fijeriko azy teo a. Aleo aloha tazaniko tsara. Toa tsy misy olona kory ao amin'ny papa. Izy koa moa tia matory tsara. Fa ahoana ary izao e. Fahitako azy tia dia miondrika ny fandehany. Manao azafady tamin'ny tanana. Mahatahotra izany marina. Fa inona ihany no le alahy ty raha teno a. Mandana fa aza manatona e. Mandana e. Aza manatona aho e. Mandana mandeha lahy. Papa. Fa maninona ianao e? Losy tia marina. Inona re nataoko e? Andeha antsy dokotera. Mandana la mandeha. Sahatsoko amin'ny telefonina. Tsy ireo tia masony fa tena mena dia mena ohatra ny vahenafo. Lasa lara fiainao. Izy koa tia mirongotra mitady amodika entana tantrano. Aoka aloha hiantso olona atao tanàna mihitsy hanampy aka. Aiza raha nahita. Rehefa loatra ianao izany vao tonga androany fetra. Fa naninona? Mbola andresaka tamin'ny Sandy ary ny eny a. Sandy?
Fataizana ahitanao azy ary resakinina. Angatsy aloha zarineny a. Fa ahoana? Zany tokoa tonga amin'ilay fitenenana hoe tsara atao ilay fihenam-bola fa ratsy atao aloha za miantona. Fa inona no tianao lazaina ary fetra? Toa ohatrany aholakolaka ao izy izany a. Lasa adala nge hono ngiara velo e. Zany hony. Lasa adala ahoana e? Zango lasa adala e. Zany. Fa inona hono na tonga azo lasa adala? Araka ny filazany sandy aloha dia hoe manofo mahita ny dada foana hono izy isaky ny restory kely. Razoko izany dia hoe nisehony ny avelondrainao izy ve? Mety izany ngamba. Nefa koa ny sany dia mahita olona miditra ao an-trano. Nefa rehefa jerena tsara ao an-trano dia tsisy olona ao. Hafahafa e. Fa nanomboka oviana hono nisehony izany ry fetra? Raha araka ny filazany sandy ihany dia hoe efa elaela hono. Tamin'ireny fotoana nandehanany sandy taty ireny, ilay hoe lazangata-tsodrano ireny. Tamin'ireny ny siny izany. Indray anaka. Mampalahelo izany a. Manaova ny tsara ihany e. Aleo no mantsy enjehan'ny omby masika tsy izay enjehan'ny eritreritra. Ny eritrerina tokoa ngamba nefa betsaka dia tsy zaka antsony e. Anga miteraka fahitana fahafa ao aminy. Marina mihitsy ny tenao roneny a. Dia nilaza koa izy fa raha manaiky ho ngiara velo dia mety ho amidiny indray ilay trano vidiany tamintsika iny. Inona? Zany? Marina hoe? Tsy mbola nahita ny tanànantsika taloha iny tokoa mantsy ianao roneny a. Tsy mbola hitako ka. Inona moa no ataoko any? Ankarary fo. Tsara ne izany tanàna izany roneny. Hafa ihany rehefa misy vola. Dia ahoana ny hevitra ao amin'izany ry fetra? Ny hevitra ao amin'inona ozy ianao? Ny amin'izany trano tadiavinao amidy izany indray ka. Fa mbola tiany nga ny Verinany raha ohatra hoe amidiny tokoa. Tsy manina fa ho vidintsika raha tianao a. Ka isotra izany indray. Nefa ve dia verinao fa ho amidy moramora aminao izany tanàna tsara tarehy izany? Tsy fantatro izany fa miankina amin'izay fa efa mividintsika ihany e. Raha mifanaraka amin'izay ady varotra ve tsy efa anjarantsika izany? Miankina aminao ihany indray izany anako. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Tena tiako loatra ilay trano roneny a. Sady mba misy fahatsiarovana ny dada. SF Radio. Efa tsy matory tsony papa? Tsy hoe tsy natory fa tena tsy mahita tory mihitsy aletsy. Efa mba nanao ahoana aloha izay tsy fahasalamanao izay e? Mino kosa fa mba efa tsy dia atahorana tsony ngamba e. Matoy ianao nalefa ny dokotera matotra izao. Marina ngamb'izay. Nefa roa vao tonga tato an-trano dia tsaroko oatra matahotra izany indray. Ohatran'ny hoe matahotra inona ry papa? Tsy fantatro letsy. Tsy fantatro fa dia matahotra fotsiny izao a. Mampanahy mahazo amin'ny papa izany ka. Inona ary no anton'izany? Fa misy zavatra fantatra lahanga no mahatonga an'izany. Toa tsy miteny lava lasa saina fotsiny ry izany. Lasa tokoa ny saiko hoe nahoana moa raha ao alaina ty an-trano fetra mianaka mba iona aminao e. Mba mangata-tsodrano amin'ny soretsika. Iona amiko ahoany? Sao dia iteniteny foana re lahy ty e? Tsy miteniteny foana ary papa. Amiko dia angatahana tsodrano amin'izy ireo no tena fanafody mety hahasitrana anao. Tsy mino an'izany ve ianao? Izany nanaovako an'lahy hoe miteniteny foana. Ny anadonoko ny endrika izy menakavy sy ny fisiny aza ny tena tadiavo ka ialahandray no diso ianao ry papa. Fantatro tsara fa varotra tsy mba nisy tsodrana nge hoe nazahoana n'ity trano ity e. Ka sola mba ny hevitra ihany no mety e. Tsy te ahita an'ireny olona ireny tsony aly ty fa manginy lahy. Tiany lava eny hafaty ahy. Ny asalamana anao raha tena tadiavo matoa amiteny an'izany. Paza lefa lavitra ny saina ry papa ka. Nahoana moa ho ialano angata-tsodrano aminy ka? Volako angeny miala ny vidianako azy fa tsy nangataka nandrozy. Fomba mivarotra sy mividy nge ry papa mifamehy tsodrano e. Adalan'ny olona mividy lamba veny manao hoe tsofo rantsara e. Mivaly ataon'ny mpivarotra indray dia hoe reo vita alohan'ny aina. Lamby izany fa tsy trano letsy. Ary mandana mandehany fa aleo mba hatory aloha. Lety koa aloha andeha fa tena tsy aledoikanao eto ka. Inona re natao ke? Tsy aza hodina mihitsy lohan'ny papa. Odio.
Tsy misy olona angamba ato fa ohatran'ny mangina be. Ay fetra, mandroso letsy a. Ie, saika mba hitsidika kely ny rainy sy ary sandy a. Ay, Efa ela ihany any eritreritra any Mangasy saingy izao vao misy fotoana. misaotra ry fetra. Nefa mbola matory izao ka tsy sahako tairina. Laza tsy mahita tory foana mantsy izy tato ato ka mana sao dia veriny eo indray ny aretina. Ay, Ie, aza foazina tokoa raha aloha izy e. Zava-dehibe eo amin'ny marary mantsy ny torimaso. marina izany e. Androany izy izao mba hitako hoe tena nahazo azy tory. Tsara mihitsy izany. Fa aleo ary aloha andeha. Any ariana indray any ferina. Eny arany e. Veloha Marsia. Indray izany laingako e. Tsy matory kory izy sao mampietsika ny aretina ny fahitany amin'ny fetra. Aleo aloha amin'ny papa sao dia misy zavatra tadiaviny ka. Ay, efa mifoha papa. Iza le sany olona nyresaka tamin'ny lato izany? Tsy i fetra ry papa. Iza hoe ry Sandy? Fetra? Fetra hoe inona indray no ataony aty? Sa anatitra fanafody amin'ny safiana? Aiza kory papa, tsy mihevitra nanao an'izany izy e. Fa saika manganao fotsiny hono izy. Iza nahafantarany fa marary? Izako. Efa lazaiko anao angeny fa niriko angataka tsodraly tany amin'ny zareo e. Ka izay no nandehanako tany. Saingy tsy tonga tany fa nifanena tena an-dalana izay sy fetra. Tena olona tsy misy dikany lahy. Izay olona toy ireny ve no andady ladiana sy hitarainana an'izay mahazo antsika ty e? Zazadaly lahy. Mety loha ianao papa ka alamino ny saina efa so marary eo indray ianao e. Mangina letsy e. Ary mandana mivoaka any fa masosotrana ny mijery alara. Eny ary fa lasa mampalahelo aho tia mahazo amin'ny papa ty ka. Inona re no ataoko e? Ohatray atao mivery mifetra. Fa ahoana ry se? Miverina kendray ary sandy a. Fa ahoana e? Miala tsiny amin'ny se aloha raha vao tery hitondra ny se hiataka kely atsy amin'ny efitratsy a. Tsy maninona ka. Mba misy inona ry sery sandy? Asa na efa nilazaiko tamin'ny sena tsy fa tena tsy te efa natrika aminareo mianaka mihitsy ne papa e. Fa inona hoy ny antony? Asa namenatra izy tamin'ny zavatra tsy nety nataony taminareo na ahoana fa izay fotsiny. Nanisy an'izany any izany ery sandy. Tsy mitana lahelo aminareo izay e. Fa ny rainy sy angamba tena nanana lahelo lehibe tamin'ny mihitsy ka. Tsy fantatro aloha ny amin'izay e. Fa izao ry se miverina kely a. Eny tokoa fa misy inona? Saika adiniko fa raha misy fanapahan-kevitrareo hivarotra ny trano dia mba ilazao ihany a. Aza matahotra se fa nareo no andreasy voalohany e. Fa to tsy re misy ve izany fiohanam-badika ohatran'ny miantsoantso mafy izany e? Ohatran'ny eo ambadika ao mihitsy izany a. Tena ao tokoa. Andraso eto ary se aloha fa aza makao a. Mandeha anainga anary e. Efa niteny taminareo hoe tamiditra aty amin'ny tranoko aty na Ravelo. Io sandy ativirina ty io a. Tiviro ho fantanteraka fa mbola mitady hitsangako velona indray izy izany e. Io tena Ravelo. Tsy efa maty ve lahy? Tsy efa maty ve io sandy a? Papa, hoaiza ianao? Mela. Tena mihetsika indray ny aretin'ny papa marina. Oka aloha nampy amin'ny fitazonana azy fetraka. Fetra, misy aloha ty e. Fa misy inona ry sandy a? Ampio aloha fetra. Ampio hitazona amin'ny papa fa mitady hitsambikina eo am-baravarakely ange izy e. Fa maninona ary papa? Maty letsy ny raiko fetra. Drasa aloha. Tsy maty izany letsy io a. Mety orana fotsiny ngambany. Inona nefa ny atahorana e? Dia iza mampatahotra azy? Sa ialasin'ny ray lahy? Lazao letsy a. Lazao ry fetra. Mitony aloha sy ery sandy a. Matoka fa tsy manana lahelo aminareo a. Ary tsy mieritreritra ny nisy ratsy anareo izany. Fa inona ny anton'izao e? Vaingana toe ve lesa nahita lehilahy niditra tato an-trano e? Izy iny. Asa. Tsy izaho aloha izany e. Hono aletsy. Hono aletsy ry fetra. Inona ny tiany antaniana? Efa maty marina ve lesa rainy lesa sa laingo izany? Fa ahoana e? Sa ve mody lazaiko hoe maty nefa tsy maty akory? Za mihitsy izao ny eritreretiko. Azony se atao mikaroka pirofo.
Sa tiany ampisehoko ny acte de décès? Miala tsiny amin'izay ary fetra fa somary mivadravatra fiteny loatra teo very ny saiko mieritreritra mahazo amin'ny papa marina. Tsisy tsiny tsapako mahazo an'izay. Variana famaly eto fotsiny tsika fa tsy aloha fe entrany amin'ny hôpitaly izy. Fa dia manahirana ny say aloha raha ohatra ka somary entiko miaraka azy se mba manampy Zava-dehibe amiko manampy ny olona atrapahisahiranana ohatran'izao. Sotra mialoha ary. Dia toy izany ny eny zava-niseho tany amin'ny tranondra velo mianaka. Tena mampalahelo tokoa izany dia aiza moa izy izao? Tsy maintsy nampidirana ny anjanamasina indray Andrekako. Sao dia mba tokony hamangazy izany tsika mianaka? Tsy azo atao mihitsy izany. Ohatran'ny mamono azy ny fahitany antsika. Dia inona tokoa re nahatonga an'izany rehetra izany? Ny zavatra nataony tamintsika tena tsy zaka ny sainy tao ry neny Aza manao ratsy ihany fa nenona no manenjika mandrakizay. Fa tia olona lazainy fahitany. Mahalasa fisainana ka. Iza tokoa re? Mino fa ny avelon'ny dada niseho tamin'izany. Dia tena mino sy niangatra sy matotoa ve ianao fetra? Amin'ny ve dia langa fironina ohatran'ny angano daholo ireny resahan'ny olona sy tantara amin'ny boky ireny na hoe tantara amin'ny radio momba ny matotoa. Fampitahorana fotsiny ve ireny rehetra ireny? Tsy fantatro intsony re anaka. Na iza koa aza nge mba mitaitaina mieritreritra an'izany. Raha mba neny mahita ny dada miditra eo ambaravarana eo dia mba ahoana ny fihetseham-pony eny? Faly ve sa? Mangina ianao fetra ny velona sy ny maty ve afaka hifaneraserana hiary hipetraka amin'ny velona tsony fa aza dia miteniteny foana re. Raha zany efa mahita azy aloha dia faly ahy. Afaka manontany azy hoe ianao ve ry dada izany olona niditra tao an-trano ravelo mianaka izany? Aza mamazivazy ratsy toy izany ianao ry fetra. Vazivazoka amin'izany ry nefa ny koa efa sary tahotra ery. Ka Oay, ohatran'ny misy fiara mijanona ao tokotany izany Jereo tokoa hoe fiaran'isa? Fiara sandy io ry neny Fiaran'ny sandy? Fa aninona ty? Asa, oka aloha hiditra izy dia ho fantatra eo izay atondihany. SF Radio. Tena sahirana be vao nahita ny tranonareo. Fa ahoana ry sandy? Misy fa voahitadiavany sehananga? Eny tokoa anaka. Mipetraha aloha Misaotra tompoko. Misy vaovao tokoa izy mianaka. Fa inona mampisento anao Manahoana aloha indrainao Maty izy Inona tsara hoe? Maty ahoana tokoa ry se Maty ho maty papa. Ary efa vita ny fandevenana. Mafy dia mafy ny aretina nahazo azy ka tsy naharitra ela kory ny fitsaboana dia lasa izy. Mampalahelo izany anaka. Dia ahoana izany zao ny dianao aty izao? Nisy resaka efa mifanaovana izy fetra mikasika ny trano ka izany zao ny atondehako aty. Mikasika ny trano ahoana moa izany fa tsy dia tsaroa? Mikasika ny trano tsy ny namerenako azy aminareo raha mifanaraka sika telo mianaka. Aza matahotra nareo fa mora tony nahazahoana azy any ange no ivarotako azy aminareo Za ve moa manako lazaina amin'izany fa io nareo mirahalahy mifanaraka amin'izany ka. Tena tampokamiko izao resaka izao ry sandy oka aloha rehefa ampidiniko izay sy neny tsy dia maika loatra koa ka araka ny teniko teo dia hoe resaka fanaovana izy fetra ho aho ilay izy ka izay no nampatranisako anareo mialoha toy izao na hoenina tsy mivalana dia tsy maninona. Misaotra ry sandy tena tsy nohadino se tokoa ny teniko Fa hono anaka fa nahoana namidy ny trano sady araka ny voalaza amin'ny fetra dia toa hoe efa vita tsara tarehy hono izy izao. Marina tokoa izany tompoko nefa noho ireny zava-misy ireny dia tsy afaka mitazona ilay trano intsony mampamofo alahelo sy fahatsiarovana ratsy mantsy ilay izy. Izay tokoa angako. Ambony ny fahasalamana. Raha misy hidadavanareo ahy dia ao amin'ilay tranonay tamin'ny voalohany iny mipetraka Orenao amin'ny fetra ihany izay fanapa-kevitra ry sandy dia mahereza dia mirary fiononana lehibe ho anao anaka. Sotra-petsaka tompoko. Tena vita mahafinaritra tokoa ty tanàna ty raha mbola teto ve tsika dia ho vitantsika toy izao izy ty fetra. Nahoana moa sy neny tsy vita ohatr'izao efa na dia mihoatra noho izao azy raha misy izao ny vola.
miankina vola ihany io e. Eny e, marina tsy azo dikevitra ny tenanake. Vitangaravelo tamin'izay fitiavana azy ny trano, saingy tsy mba nataony tamin'ny mpanitretena fa tamin'ny frere any. Dia nindoha tamin'ny fahitana ny avelondrainao ary ny afara tamin'ny fahafatesany mihitsy. Sanatria tsy manindrika azy sika fa izao angamba ny anjara efa voasoratra ho azy. Jereningy Fa misy inandray fetra. mba tazanao ve samby mipetraka eo amin'ny seza lava eo an-jaridainany io? Efa elaela ihany nahitako azy teo ka. Tena malahelo azy io mihitsy ary ny eny. Toa tsy mba tazako firy mivoaka ny tanàna mihitsy izy hatramin'izay mifindrantsika taty izay. Mandefa fisainana eo an-jaridaina eo ny ahitako azy matetika. Mbola tena mahatsiaro loatra indray ny angamba izy e. Mafy anie ny nahazo azy sao e. Sa tsy mba manana prêt-à-pot aminy koa. Efa na dia niavana aza tsy mba misy tonga ho aminy mihitsy. Tovolahy endro ny fahitako azy hatramin'izay e. Tsy mba fantatry ny indray ny angamba izany fahendreny izany ka taony ny ampianatra azy andeha amin'ny tsy fahamarinana ny nasehony izy hatra. Tsy fantatry ny ve fa tsy nanaraka ny toe-tsain'ny Garavelo izy? Fantatro tsara ka. Raha tiany dia mihevitra ny andray azo toy ny rahalahy prêt-à-pot amiko a. Izay tsy mba nanana akory neny. Tsara izany aina ka. Tena hevitra mitory fahatsorana sy fihavanana tokoa izany fisainana izany ka tanterao e. Izy fa mahatasana antsika. Ay, iny avy manantony iny. Ebe tiana re mianaka e. Mba mipetrapetraka eto malomaloka eto re zay ry sandy a. Mety ka. Tazana ihany ianao saingy sahana ny tairina fa toatra amin'ny variana dia variana eriko. Naka fialan-tsasatra kely a dia mba nandamindamina ny tahotra any koa e. Ary sao dia misy azoko anampiana ny sery sandy? Raha ny asa fandaminana ny ao an-trano angamba ry fitra dia tsy ho vita na dia andro maromaro aza. Okivy sera mahita azy ao, marina e. Rehefa ifandronina ve tsy ho vita izy e? Sao dia anahirana ny se aloha e. Hifanampiana re ny fiainana ry anakisany io. Fa ifetra ny olona miasa e. Tsy ho reraka amin'ny fanampiana avy e izy raha ohatra ka manampy e. Tsy miasa amin'ny herinandro ity fa mba miala sasatra kely koa e. Hay kosa. Aoka ry rapitso e. Tsy maninona ena zao dia zao azy e. Tonga dia zao dia mikapoka tsika. Ny andro ny aloha ka mba hiaraka mitafatafa kely aminareo mianaka eto no fotoanako e. Sa tsy mety izany? Marina kanjony ianao anaka. Izao sika vao mba tafaresaka hatramin'izay ny fondranay tety izay. Fa hono ary sandy? Ahoana ry se? Tsy sanatria hoe mamofo alahelo na fahatsiarovana ny sia. 18.8. Inona ny tiany sy anontaniana e? La zao fa tsy maninona e. Hatramin'izay natokavanay mianaka teto izay fe dia mbola nisy fotoana nahitany sy an'ilay lehilahy lazainy sy efa miditra ao an-trano. Nefa ilay hoe rehefa jerenao izany dia tsy hita fa manjavozavo iny. Tamin'ny andro nahatongavanareo voalohany izao no nahitako azy nefa tsy niditra tao an-trano. Teo an-tokotany teo fotsiny no nahitako azy. Tsy izany anaka. Marina. Tena marina izany tompoko. Tazako tsara na dia misy an'io fefy kely io aza manasaraka ny tokotrantsika. Marikela ve nahitany sy azy mipetraka teo sa? Indray miserana toy indray mpimaso ihany dia izay. Mino aho fa avelony Garafelo mihitsy iny ry izy mianaka. Raha tena avelony dada tokoa izany izany dia aza matahotra fa tsy haninona antsika izy a. Mba mamaky fotsiny izy. Ianao ty ry fetra? Aiza misy maty mamanga ny velona. Samy manana ny fandraisan'izany avelo sy angatra izany daholo ange ny olona tsirairay ry izy mianaka e. Eny fa na dia isika telo mianaka reto aza dia mino fa samy manana ny hevitsika avy. Sa tsy marina izany? Dia aleo tsy atao mampahadihevitra izany ry izy mianaka. Na dia tsy laza izay finosy momba an'izany azy sery izany dia ianao fa mitovy hevitsika. Ny aneny kosa hafa mihitsy. Tsy mino fisian'ny olona iray efa maty nefa miseho avelona indray izy. Sa tsy izany ry neny? Iny e, ka marina anie izany lazainao izany e. Ka na izy izany olona lazainareo izany na iza dia tsy hanina antsika izy satria tsy nanao ratsy tsika. Toy izy hatrany ny fahamarinana ry izy miralahy. Toy izy mandrakariva ny fihavanana. Aza tia tena. Ampio izay mitady vonjy aminao. Marina izany. Izay ny mba hafatra sy anatra kely azoko omenanareo miralahy. Izany a. Eny tompoko. SF Radio. Fitiavan-tena. Tantara ny soratan'ny Rahary. Mpilalao ny tantara. Raha marina no lalaoviny. Voangy. Raha feno kosa no fety. raha velo no ralala.
mpisandina indray any Kristiany ary fetrano Toky. teo amin'ny lafa amin'ny teknika aina raha sy nofarimana Fitiavatena. fitiavan-tena